trano dia raha mankalaza ny anaranao izay amin'izao fotoana izao. Ndreto izay Jesosy amin'izao fotoana izao. Tena hoe opportunité ngeza be ho anay izao fotoana izao. Ahafahanay indray Jesosy mianatra ny teninao, mianatra aminao Jesosy dia mitenena aminay tsirairay avy amin'izao fotoana izao Jesosy araka ny fombanao, mangetahitanao ny fonay Jesosy amin'izao fotoana izao. Sokafanay ho anao ny fonay, ny sainay, ny aminay rehetrarehetra Jesosy mba tena hoe hitoerany teninao ny fonay Jesosy fa tsy hoe andalo fotsiny ihany Jesosy hoe tonga fotsiny teto izay nanao présence fa tena andray zay Jesosy raha hivoaka eto amin'izao toerana izao rehefa avy eo dia fanay masina ianao no ampiteny ny mpanomponao ianao nokatra ny sofiny tsirairay avy Jesosy dia mankasitraka ray Alleluia, amen. Afaka mipetraka tsika tompoko. Ny tenin'Andriamanitra andraisantsika fampianarana androany, andraisantsika lesona sakafom-panahy dia jerevantsika ao amin'ny Jaona voalohany Jaona voalohany toko fahatimy dia ny andininy fahatelo. 1 Jean 5:3. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izao no fitiavana an'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Dia misy tenin'Andriamanitra anankiray ihany koa ao amin'ny Jaona 14:15. Efa hentsika matetika ity tenin'Andriamanitra ity fa mety atsika ny teny averina ho izy ny tenin'Andriamanitra. Jaona 14:15 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Amen. Ny lohatenin'ny fizarana nomeny Jesosy atsika androany dia hoe fitiavana miteraka fankatoavana. Satria sekoly tokantranontsika androany izay moa no nitenen'ny pasteur anahy miavatra anetiny mety hoe mbola tsy manana tokantrano nefa afaka mianatra foana tsika rehetrarehetra na tsy mijery an'izay. Ao Matthieu 28:19 misy tenin'Andriamanitra tenin' Jesosy Kristy alohan'ny nandehanan'i Jesosy Kristy tany an-danitra hoe mandehananareo izy dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Izany hoe tsika rehetrarehetra reto dia mpianatra Jesosy daholo, tsy mpianatra tsy fantatra hoe izy tsika fa mpianatra Jesosy Kristy. Izany hoe ny mpianatra rehefa mandeha any an-tsekoly ny mpianatra dia mianatra zavatra, misy lesona omeny mpampianatra anazy. Dia tsika koa ohatr'izay mpianatra Jesosy tsika dia Jesosy manome lesona antsika tsy izany tompon'le lesona fa Jesosy Kristy dia rehefa te hianatra koa tsika hoe te hahay zavatra, te handray dia mila manana discipline tsika tsirairay avy. Le discipline tsy inona akory fa ny lesona izay omeny Jesosy atsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, ao anatin'ny Baiboly misy ny sitrapon'Andriamanitra dia io ny ianarantsika ao zany zavatra omeny Jesosy ianarantsika. Dia Jesosy miteny tamintsika teto hoe raha tia an'Andriamanitra tsika hozy izy dia misy lesona zany hoe mitandrina ny didiny. Raha tia anareo izy dia mitandrina ny didiko. Matetika tsika maheno olona be lehibe ataoko hoe rehetrarehetra eny ianao hoe kristiany, ianao hoe tia an'i Jesosy dia be lehibe mamaly hoe za tia an'i Jesosy ka tiako Jesosy ohatr'izany. Dia rehefa jerena amin'izay ilay fiainana tsy hoe tsika mpitsikilo fiainan'olona akory fa tsika filazantsara mandehandeha tsika rehefa miteny hoe kristiana dia manahaka ny Kristy tsika izany. Dia jerevan'ny olona tsika hoe ohatr'izao ilay olona manahaka ny Kristy, ohatr'izao ilay mpianatra Jesosy Kristy dia rehefa mijery tsika nefa indraindray tsika milaza tia an'i Jesosy nefa tsika tsy mankatoa an'ilay teniny. Tsika izao eto latsinainy, talata, larobia, zoma, asabotsy misy sekoly foana. Lahady mety mbola misy koa any amin'ny toerana hafa izay tondraan'i Jesosy atsika mahazo teny foana tsika
mahazo tenin'Andriamanitra foana tsika meny Jesosy lesona foana izy manome foana manome lesona ao antsika dia raha nytany antsika Jesosy anytany antsika Jesosy amin'izao fotoana izao hoe firy tamin'ireny a teny raisintsika reny kay a nankatoavintsika tsy voatery mamaly etontsika fa valitsika miaraka amin'ny Jesosy ilay izy dia tsika ihany no mahafantatra hoe Jesosy a kay teto a niteny ohatr'izao ianao a teto a nampianatra anao ohatr'izao ianao Jesosy a fa tsy nahay nankatoanao a mbola nisy nofo be no nitondra anahy a dia nofo no nanjaka dia tsy nahatanteraka ny sitraponao a dia araka n'ilay tenin'Andriamanitra teo moa hoe Jean 14:15 hoe fankatoavana no lesona antsika androany dia hoe raha tia zany ianareo izy Jesosy a dia hitandrina ny didiko misy raha resaka fankatoavana dia voalohany indrindra raha isika tsy hijery mihitsy hoe ao hijery amin'ny pasteur sandratra na hijery an'izy tsika hoe iny ohatr'izao fa Jesosy aloha voalohany indrindra andraisantsika lesona hoe ohatry ny ahoana Jesosy a amin'izay fankatoavana izay fankatoavana an'Andriamanitra fantatsika tsara fa Jesosy a Jesosy Kristy a dia Andriamanitra zanak'Andriamanitra izy tonga loha fotsiny izy tetỳ ambony tany nefany a na dia teo aza ny maha-Andriamanitra anazy dia nankatoa izy nankatoa ny rainy satria tiany ny rainy tiany Andriamanitra dia na dia hoe ny zavatra ohatry ny hoe Jesosy Kristy teny tamin'ny fotoana Jesosy Kristy rehefa mivavaka alohan'ny hatongavany fotoanany amatsy anazy eny ambony hazo fijaliana dia nitondra mpianatra izy dia andeha hivavaka dia raha tadiditsika tsara dia izao tony mivavaka Jesosy hoe ray izy iziny a esory amiko tia kapoky izy izy satria fantany Jesosy nijoro nofo zany izy tamin'izay fotoana izay dia rehefa nijoro nofo izy a dia fantany hoe mamirifiry zany hoe ho kapohana ho lefonina ho karavasina nefany a name fitaratra Jesosy Kristy hoe na zay ara manofo a za ankatoa foana dia ozy izy hoe aoka tsy ny sitrapoko ozy izy ny atao a fa ny anao irery ihany izay ny lesona ngezabe a pirofo be ngezabe a afaka tsapy jery raisintsika hoe Jesosy Kristy dia tena nankatohan'Andriamanitra izy zany hoe lesona voalohany indray zany a raisitsika amin'ilay tantaran'i Jesosy Kristy teo dia hoe ny fankatoavana dia fandavana ny teny fandavana ny ity nofontsika ity misy irany Joseph Davy zay le hoe tsy moramora izy mankatoa manefy ny sitrapo zany hoe sitrapo nofontsika mety zavatra hafa amin'ny maha-olombelona tsika raha nofo ny jerena nefa tsika tsy olony nofo ntsony tsika satria efa manana ny fanan'Andriamanitra dia men'Andriamanitra fanamaherytsika fa tsika mamono an'izay amin'ny manofontsika izay dia afaka mankatohan'Andriamanitra tsika dia manarak'izay ihany koa indray Jesosy Kristy ny lesona raintsika voalohany indrindra tsy lesona fa modely azafady indrindra Jesosy Kristy modely raintsika voalohany indrindra misy be dia be afaka raintsika momba ny Jesosy Kristy amin'izay fankatoavana izay fa misy tantara anankiray koa ato anaty baiboly tantarany Abrahama izy ity ho an'izay naheno témoignage tamin'ny herinandro dia tena hoe za nianatra zavatra ngeza be tamin'ny tantarany Abrahama dia tiako foana mizaran'izy ity ihany koa i Abrahama any amin'ny Genesis 4 angamba raha tsy diso misy ny tantarany Abrahama sy Isaka fantatsika tsara hoe rehefa nangataka zanaka i Abrahama sy Sara nangataka izy hoe naniry moa zany nanam-paniriana izy ny anana taranaka sy ny sisa dia rehefa men'Andriamanitra tonga fotoana ny men'Andriamanitra izay zanany Isaka io dia rehefa zan'Andriamanitra toetra izy zan'Andriamanitra toetra Abrahama dia nangatan'Andriamanitra hoe Abrahama hoeto ny zanakao ozy izy hoeto eny amin'ny
ety amin'ity toeran'ity atao sorona fanatitra ho anahy dia ohatrany hoe maka sary an-tsaina ny toerany Abrahama be foana zany hoe ahoana ary zany raha hoe za tsikitsiky izao hoe ny zavatra efa nangatantsika efa ela be tamin'Andriamanitra tena hoe tsy haiko hoe amin'ny firy taona ilay izy dia avy eo izy Andriamanitra hoe ameo anahy indray iny ohatra izany dia mety ohatrany hoe raha manofotsika dia mety tsy haiko hoe tezitra kely ve tsika fona raha iteny hoe adaladala ary ve zany olo izany hoe omeko tsy omeko na mametsy fohifohy ve Andriamanitra fa izao i Abrahama tena hoe tsy nisalasala izy fa nandeha tamin'ny fankatoavana fotsiny satria fantany hoe rehefa mankatoa izy dia misy zavatra ataon'Andriamanitra ao ambadik'izay fankatoavana izay jeretsika tsara rehefa Genesis 22 azafady indrindra 2 entiny zanakao izy ilay tokanao izay tianao dia Isaka ka mankanesany amin'ny tany Moria ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao dia ohatrany hoe makantoerany Abrahama zany hoe ahoana ozy izy satria raha namaky an'io ten'Andriamanitra io dia tsy niteny tamin'ny Sara vadiny mihitsiny izy tsy izay koa zany lesona anankiray afaka raisitsika hoe fankatoavantsika an'Andriamanitra tsy miankina amin'ny olona eo akaikintsika tsy miankina amin'ny vady tsy vadinareo moa zany satria mbola tsy manambady tsy miankina amin'ny vady tsy miankina amin'ny zanaka tsy miankina amin'ny namana sy ny sisa fa anao sy atsika personnel izy anao sy Andriamanitra rehefa misy zavatra takian'Andriamanitra amintsika zany dia hianatra tsika hoe tsy aloaloha ary Jesosy mba hirako ny vadiko hoe pour amin'izany ve izy sa tsy pour amin'izany satria raha Abrahama raisitsika hoe nantany an'ny Sara izy mety ngamba ny Sara bady zareo hoe fadaladala koa ary ve Abrahama hoe zanakao izao sa sao dia feo fieritreretanao ilay izy na tsy fantatra izay mety ho tenenin'ny Sara tamin'izay fotoan'izay raha hoe no teneniny fa i Abrahama tena hoe fantany hoe Andriamanitra no niteny Andriamanitra no maniraka anazy dia na ny olona izay niaraka tamin'ny mpanompo niaraka taminy satria nisy mpanompo niaraka taminy nandeha tany tsy tonga teny amin'ilay toerana fanajana ilay izy tetỳ ambanimbany tetỳ tsy nafantatra hoe izy na zareo nantany hoe fa iza zany ilay atao fanatitra tsy niteny ange izy hoe efa misy ondry eo na hoe iza fa nento fotsiny satria fantany hoe izy contre izy raha iteny hoe ity zanako ity ilay atao fanatitra ary ambony ary dia avy eo hitantsika ny toy ny tantara hoe rehefa nandeha tonga teny amin'ny tendrombohitra Moria Abrahama dia rehefa voafatotra Isaka rehefa efa vony izy andeha anakapa antsatoka an'ilay sabatra dia Andriamanitra nahita hoe olo mifankatoavana ity Abrahama ity tena nahina zany angatahako aminy Andriamanitra anie tsy adaladala hoe andeha hampamono ny zanany fa le fankatoavana ny tian'Andriamanitra izahana toetra anazy dia ohatr'izay koa tsika lesona raisitsika zany hoe rehefa Andriamanitra miteny zavatra amintsika reto dia tena hoe andao akatoa fotsiny tsy asiana fanontaniana be hoe pourquoi fa maninona karaha izao dia izao mety tsy fantatrao any Andriamanitra hoe ahoana fiatraika an'io raha natanteraka an'io andehantsika andeha fatokinan'Andriamanitra fotsiny Alleluia dia hiditra amin'izay tsika satria hoe ny anahy moa zany izay hoe tamin'ny fotoana nyresako an'i Jesosy dia izay hoe ao atokantrano ao manzay efa manana tokantrano dada mama ny zanaka sy ny sisa ao ny ministérantsika voalohany indrindra tsy tsika ilay mitory etiana ilay tsika ilay mahay mitory teny be ny ivelany eny fa ao aloha mahita ny comportement antsika voalohany indrindra rehefa diso ohatr'izao kely tsika mibiloka kely rehefa ao tokantrano dia izao ve nareo mba mivavaka tsy aleo tsy mivavaka ihany ohatr'izay ilay izy dia hianatra amin'izay ary tsika hoe tsika tenen'Andriamanitra foana ohatra any amin'ny Petera voalohany toko 7 ny andininy voalohany mety misy tsy tia mety misy mety misy tsy tia ty ten'Andriamanitra ty fa na tiatsika na tsy tiatsika dia izay sitrapon'Andriamanitra izay ny tenin'Andriamanitra vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary toy izany koa ianareo vehivavy manaiky ny vadinareo mba ho voatoana ny fitondran-tena ny vavy izy na dia tsy amin'ny teny aza raha tahiny misy tsy manaiky ny teny amen ray izay faharoa ao amin'ny Efesiana 6:1 ihany koa satria
ankonana le resahany eto a dia voateny eo ny zanaka voateny eo ny vady voateny eo daholo ny rehetrarehetra dia ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ianareo zanaka maneke ao amin'ny tompo a ny ray aman-dreninareo fa izany ny rariny zafady indrindra dika teny a diemany a fa mariny izany amen na vady na zanaka na vehivavy na lehilahy teny Andriamanitra hoe hey vady a ny lehilahy manaiky an Jesosy Kristy ny vehivavy a manaiky ny vadiny a miobeira zany ny zanaka tokony miobeira ny ray aman-dreny izay ny sitrapon'Andriamanitra dia indraindray nefa tsika ao an-trano ao na mpiravavy na mpiray tampo sy ny sisa dia ohatrany hoe mampitsitiaka-to zany indraindray ilay zavatra ataon'le ny ao satria tsy le izy tsy le hoe afaka ataon'Andriamanitra hoe milamina be daholo ny vady ny zanaka sy ny sisa fa ny tian'Andriamanitra ohatra le tantarany Abrahama teo hoe misy situation apetraka Andriamanitra amintsika mihitsy ohatrany hoe atao be famaliana kely ve ny zanaka ohatra dia hitsapan'Andriamanitra hoe makato ve tsika ny vehivavy na ohatra izany mety misy zavatra hoe mety sarotra tenenina kely ny olona eo akaikitsika na ohatra izany dia tsika ny asain'Andriamanitra hoe mifandefera ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia ao aneny anaova ny ampiarana an'ilay fandeferany ao anatin'ilay tokantrano ao anatin'ilay situation kely mampime kely indraindray iny satria raha ataontsika hoe tsy miteny Andriamanitra hoe mifandefera dia izany hoe tsisy miady tsisy ninina dia tsy haiko hoe azonareo ve ilay izy dia teny koa ny tenin'Andriamanitra hoe ohatrany hoe ao tokantrano ihany andraisantsika ohatra ohatrany hoe miteny izao miteny Jesosy Kristy izay ny sitrapon'Andriamanitra hoe mifamelahy helika ianareo raha misy manalahelo amin'ny rahalahiny ozy izy dia tokony mifamela tokony mifampifona ohatra izany izay ny sitrapon'i Jesosy amintsika dia indraindray nefa tsika eo amin'ilay fankatoavana marary be ilay izy ohatrany hoe lety za veranga efa ohatra izao dia za indray verangany andeha fony eo ohatrany hoe mpiray tampo hoe eto efa maditra foana efa impiry tenenina foana amin'ity zavatra anankiray ity dia io foana ny averimberina nefa ozy Jesosy hoe ozy izy petera nanontany Jesosy hoe impiry zany izy ny mpianatra hoe impiry zany ozy izy tokony hamela ny rahalahinay dia ozy Jesosy hoe impito ampifitopolo impito tsy haiko firy zany tsy mahay matematika loatra dia imaginenareo hoe matoa Jesosy miteny an'izany dia tokony tsy manam-pahataperana zany fifamelantsika nefa ilay izy ohatrany hoe mora kely mianatra an'izany mora kely miteny an'izany mianatra maheno an'izany fa rehefa tonga eo amin'ilay situation tsika indraindray dia tena hoe ahoana ara zany ankatoa nefa ilay izy indraindray rehefa tsy ampivavaka tsika rehefa tsy ampy communion tsika dia indraindray tena hoe nofontsika manjaka dia aleo rangahy ifampilongolongy eto aleo rangahy ifampiana io ve tsy fona amiko eo ihany io ve tsy aleo mena lamosina kely ohatr'izay tsy haiko azonareo dia izay ny izay ny sitrapon'Andriamanitra hoe ndao retsika ankatoa rehefa misy miteny Andriamanitra hoe misara amin'ny zavatra rehetra dia rehefa misy fotoana hoe ataontsika ohatrany hoe tafitohana na ohatra izany tary dia ohatra izany teniteny foana eo indraindray dia nefa ny tenin'Andriamanitra hoe misara amin'ny zavatra rehetra fotsiny afaka vadika antsika fisarana anie ny zavatra rehetrarehetra dia ny tadiavin'Andriamanitra amintsika dia tsika ilay mankatoa izay fotsiny hoe aleo amboarina mihitsy ny toe-pontsika hoe hisaotra izay zany Jesosy hoe ankatoanao aho zany iny zavatra na misy romotra be amiko tsy ivelana tsy fantatra hoe voadonako ve ny andalana eny indraindray mahavoadona olona dia ilay olona eo akaiky tsy ilay olona voadona indraindray tena mitezitra be tsy fantatra izay nahazo azy niala tany an-tranony tany dia rehefa tezitra be izy dia indraiky tsika za ve rangaha ianao ko mahazo aminahy eo ianao androany indraindray tena mifona tena indraindray manana an'izany toe-po zany tsika nefa ny Andriamanitra hoe manana fotsiny raha tsy miteny manana fotsiny raha mangina dia tapitra re ilay izy tsisy nininona tsony tsy mahafata mangina fa fankatoavana fotsiny ilay izy hoe ianao mila mankatò fotsiny dia tapitra tsisy nininona lavabe misy tantara anankiray ty
Zafatindrindra ao amin'ny Lioka toko fahadimy. Lioka toko fahadimy ny andininy fahadimy. Tantaran'ny Simony izy ity rehefa nanarato izy dia tsy nahazo trondro rehefa fantatsika foana izay tantara izay dia rehefa tonga teo amin'ny teo Jesosy niteny taminy hoe arotsainy aratonao izy ohatr'izao dia ozy izy Simona hoe izay anie Jesosy efa izay anie tompoko efa nandritry ny alina niteto ny kely aina teto tsisy ninina Jesosy ohatr'izany dia après nefany rehefa jerentsika ny toy ilay ten'Andriamanitra dia izy kanefa ozy izy noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato fankatoavana ilay izy tao ambadika io tantara io hoe nakatoa ny tenin' Jesosy izy raha maso maha-olombelona hoe efa kivy izy hoe izay rehefa reraka tokony efa andeha hody tsotsotra na tsy fantatra nefa izay satria Jesosy no miteny dia arotsako ihany ny arato dia hitantsika ny tao ambadika ilay izy fa rehefa mankatoatsika dia tsy vitany hoe mijanona eo fa misy voninahitr'Andriamanitra miseho ao ambadik'izay. Io Lioka 5:6 hoe rehefa nataony zany rehefa nankatoa izy zany dia nahazo hazan-drano be dia be tritra hatramin'ny aratiny ary ianao mety mieritreritra hoe hatreto mifetra ilay izy fa ny Jesosy mihoatra lavitra ny eritreretintsika fa nitadiaviny fotsiny hoe ianao mankatoana fotsiny za miteny ianao izao arao fotsiny izay zavatra izay. Tantara anankiray ihany koa tsy voasoratra ilay verset fa tantara famantarana voalohany indrindra nataon'i Jesosy Kristy tao akany izy io mety fantatrareo na madian'i Jesosy Kristy ny rano ho lasa divay. Tsy haiko hoe afaka jerena kely ve tsy tadidiko azafady. Jaona toko faharoa misaotra tompoko. Araka ilay fanteneniko teo tamin'io fotoana io efa fantatsika hoe lana ny divay tany amin'ny fampakaram-bady ny papiny ao amin'ny mpanao fety sy ny sisa mety efa nieritreritra hoe lana ny divay afa-baraka ny olona mbola reo sy ny sisa dia teny Maria maman'i Jesosy Kristy niteny tamin'ilay olona teo hoe atao fotsiny izy izay asainy tenenina. Hoy indreniny tamin'ny mpanomponya atao fotsiny izay asainy ataonareo fankatoavana ilay izy tsy nasainy tsy niteny hoe tsy nalay mpanompo raha tsy nanontany hoe fa ahoana fa inona izany no teneneo sy ny sisa fa naraka fotsiny izy nataony tamin'ny antsakany sy andavany izay rehetra nasainy Jesosy nataony zareo dia fantatsika ihany koa hoe inona ny zavatra niseho tao ambadik'izay fa seho ny voninahitr'Andriamanitra. Le teo aloha ary mety mbola tsy tsara ny ohatran'ilay divay le rano novain'i Jesosy Kristy ho lasa divay. Zany hoe tena hoe mampianatra antsika Jesosy Kristy androany hoe andao rentsika anana fandresen-dahatra feno iobehiran'Andriamanitra amin'izay rehetra ampanaoviny atsika izay rehetra ampanirany atsika tsy asitsika fanontaniana tsy asitsika fisalasalana hoe fanahoana sy ninona fa tena ataontsika ampitiavana satria iverina kely any amin'ilay ten'Andriamanitra niangana teo hoe le Jaona 14:15 hoe raha tia ahy ianareo izy dia hitandrina ny didiko tsy hoe tsika matahotra an' Jesosy hoe masika be ne zany Andriamanitra zany rehefa tsy mankatoa eto mety voakaravasy mety mikaravasy ihany izy indraindray fa tsy ihany ilay izy tsy ihany motivation antsika ankatohan'Andriamanitra fa satria tiatsika izy dia noho izay fitiavana izay satria izay ilay lohateny teo hoe fitiavantsika an'Andriamanitra miteraka fankatoavana satria tiatsika izy dia hitandrina ny sitrapontsika hitandrina ny didintsika tsy mila hoe eo pasteur dia aleo aloha mody anao ohatr'izao mety aleo aloha hipiripirina kely tsy tahotra amin'ny pasteur tsy tahotra ny olona manodidina mety hijery fa fitiavantsika ilay fitiavana ao anaty manosika antsika ankatohan'Andriamanitra. Raha mpianatra zany tsika raha matsiaro ny tena antsika hoe tena za Jesosy tsy anarana fotsiny hoe izao tsy hitovy amin'ilay olona ny kristiana mantsy hoe kristiana samy kristiana mitonona ny tenan'ny kristiana daholo fa any amin'ilay toetra sy ilay fiainana ilay izy any ny tsarana antsika hoe mpianatra marina ve ianao sa tsy mpianatra.
sao tsika hoe tonga tena mifona raha iteny hoe mba tsy hamita teny tsika hoe tonga hamonjy fotoana tsika anie zao mety samy maim-boly tokony hiasa karakara ny ankohonana amin'izao fotoana izao isaky ninona dia ho tonga ty foana ve sanatria verimaina fotsiny fotoana lantsika aty nefa tsika tsy mpankatoa tsika tsy miaina le tena fiaina Jesosy Kristy iny le fiainany rehefa atao anatintsika le fiainana dia tokony mamoaka an'le mamoaka an' Jesosy zany tsika ny toetra tsika tokony vao misy olona mahita antsika dia tena hoe tokony mpankatoa tena zandra kristiana mpankatoa an'Andriamanitra zandra tena hoe lasana olona tsy mana raha resy lahatra tampoka ny amin'ny fiainantsika sy ny toetrantsika sy ny toe-pontsika sy ny fankatoavantsika an'Andriamanitra. Alleluia. Aka ohatra farany angambany tsy lava be ny fizarantsika androany fa ny fotoana koa mandeha. Anankiray zavatra tsapako tamin'ny fiainana hoe rehefa misy olona anankiray tiatsika ho an'izay efa manambady na manana olo-tiana na ny zanaka sy ny sisa dia matetika tsika mikatsaka an'izay afinaritra mikatsaka an'izay ohatrany hoe afaly ny fony le olona tiatsika foana dia tsy terena kory ary tsika manao an'izy hoe alora angapasoako ny akanjo mivadiko androany fa mahafinaritra faly be zao izy aleo ataoko an'izao ty androany anaovako sakafo matsiro mivadiko androany fa satria tiako izy inona zavatra tsy tia mivadiko tsy tiany aho le mitreritrerina be ohatra tsy tiany aho le betaraina be ohatra hoe za efa rava avy miasa mbola tambesarako zavatra be dia be ndray zao ndray tsy tiany ohatra dia noho le fitiavantsika anazy dia lasa tsy ataontsika le zavatra satria manery antsika le fitiavana dia andeha koa tsika ohatr'izay satria tsika miteny hoe tia an'Andriamanitra dia aoka tsy ho tia amin'ny vava fotsiny tsika fa tena hoe hitia amin'ny fo tsika dia mankatoa an'izay teneniny izay mahafinaritra anazy dia izay le hoe rehefa Jesosy miteny hoe mahita olona araka ny foko aho izy iziny tena hoe tsika rehetrarehetra ireo dia afaka tenenin' Jesosy amin'izay daholo amen afaka ataon'i Jesosy an'izany daholo tsika tonga Jesosy aminao lahatra dia ozy hoe tena rety le mpanompo tsara sady mahatoky izy iziny rety le olona mpakatoa anahy rety le olona tia be anahy tsy tia teo amolotra fotsiny ihany hoe lasa misy tia tenin' Jesosy izay hoe tia fireneny ity ozy izy milaza tia anahy fa amolotra fotsiny izy dia inona ny tenin' Jesosy mpiatsara velatsy ozy iziny sanatria tsy ho tsika reto tsy ho ray amintsika reto no ataon'i Jesosy Kristy an'izany indray androany hoe erim-piatsara vela tsy mialamiko tsy fantatra tsy le tsika tonga eto hoe tompoko Jesosy azao fa tena hoe amin'ny fiainantsika reto amin'ny fiainantsika rehetrarehetra amin'ny zavatra ataontsika rehetrarehetra andeha tena hoe anapirofo amin'i Jesosy Kristy tsika hoe tena tiako ianao Jesosy dia hianatra misy ten'Andriamanitra izay hoe tsy amin'ny anefany tsy amin'ny fahatanjahana fa amin'ny herin'Andriamanitra rery ihany ahafahantsika mahatanteraka an'izany ny ahafahantsika mankatoa ahafahantsika mampifaly ny fon'Andriamanitra tsy hoe taitaitra eo tsika dia hoe zara ngahakatoa amin'izay manomboka androany raha vao herin'ny tena dia very foana tsika mety mahavita ray andro roa andro herinandro fa avy eo miverina ihany satria lasa metehatra amin'ny herintsika fa ny tian'Andriamanitra dia ny ananantsika fiankinan-doha dépendance 100% amin'ny fanahy amin'ny fanahy masin'Andriamanitra dia rehefa miankintsika amin'ny fanahy masina hoe fanahy tena za Jesosy manam-paniriana tia hankatoanao za Jesosy fa raha za amatinana fotsiny tsy vitako izany fa mila ny herinao za fanahy masina mila ny herinao za Jesosy ahafahako anatanteraka an'izany dia izay ny sakafom-panahy meny fanahy masina antsika androany aza mba karazan'olona zatra miainy fotsiny fa manomboka androany tsika andao tena ho karazan'olona ho mpankatoa an'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetrarehetra na le tsy mahafaly antsika iny azy averikely moa izy tia le témoignage tamin'ny tapabolana sa tamin'ny herinandro le izy hoe le hoe nisy fotoana ho za tamin'ny fiainako tena tsy nanaiky mihitsy hoe Jesosy tia misy sitrapoko dia mba taterao le izy mamako izany
tena hoe hoe tia za Jesosy maty a Jesosy raha tsy eo io a tena tsy velona ntsony a malemy a Jesosy raha tsy raha lasy mamanay izy ohatr'izao zao dia nefany a tamin'ny fotoana tsy le valim-bavako no nataon'i Jesosy tonga fa izy hoe ianao no mila mianatra mankatoa anahy fotsiny alaiko izy dia ankatoa ianao sa tsy ankatoa dia ohatr'izay le izy hoe le hoe tsy andehantsika tsy le hoe za le izay tiako foana Jesosy izay tiako foana fa misy fotoana le tsy tiantsika mihitsiny fa tiana mety amintsika nefany fa nitadiavan'i Jesosy hoe ianao fotsiny a manaiky anahy dia ho an'i Jesosy irery ihany ny voninahitra ao anatin'izany teny izany a mila hoe foy a fa samy nandray daholo tsika tao anatin'izay dia andehantsika hiaraka hivavaka Jesosy eo tena hoe misaotra anao zay amin'izao fotoana izao misaotra anao zay Jesosy satria tianay loatra ianao zay mety miteny anao hoe tianay ianao Jesosy a fa ny tena marina Jesosy ianao no tianay mihoatra noho ny fitiavanay ianao pitiavana ngeza be Jesosy a ny amezanao ampianaranao anay a an'izany teninao zany izany fahamarinanao zany Jesosy amin'izao fotoana izao misaotra Jesosy satria androany te hampianatra anay indray ianao a hoe aoka tsy ho mpiainy fotsiny ihany izay aoka tsy hijanona hoe falifaly indray na azo lesina dia satria hoe hanoratra dia tia misy lesina vaovao fa tianao mihitsy izay Jesosy hoe hiaina an'izay rehetra ampianarinao tena hoe ny teny rehetra izay omenao anay Jesosy a dia tianao tena hoe hiaina anay satria ilay teninao ilay tena fiainana Jesosy a dia amoa vokatra tsara amin'ny fiainanay Jesosy a mba tsy izahay indray Jesosy a hoe hitany hafa dia izay indray lasa hoe fantsona hitoraham-bato ny anaranao satria izay indraindray mety hoe raha tsy toetra satria tsy mankatoanao tsy manaraka ny teninao fa androanynao Jesosy mbola manintsy anay indray a hoe mankatoava fotsiny indraindray tsy mila mitory-teny be tsy mila miteny be dia be Jesosy izay a fa noho ny toetra anay ny toe-ponay a fankatoavanay ianao dia afaka miresy lahatra amin'ny alalan'izany manodidina anay misaotra Jesosy fa opportunité ngeza be ho anay a ny anananay fotoana tahaka an'izao a hianaranay dia ahafahanay manova ny toetranay manova an'izay rehetra mbola tsy mety any anatinay any Jesosy a hifanintsy a amin'ny sitraponao hifanintsy a amin'ny teninao Jesosy dia Jesosy a aoka Jesosy ny sofina rehetra izay niaino androany a sofina rehetra izay nateto natany amin'ny réseaux sociaux Andriamanitra tena hoe ho ambinao manokana Jesosy a dia tena tsy ho verimaina tsy handalo fotsiny any Jesosy izany teny izany fa tena hoe hitoetra ary hamobe eo amin'ny fiainany tsirairay avy Jesosy dia mankasitraka Jesosy a mankatelina Jesosy misandrata ianao ny amin'ny ambony indrindra Jesosy a alleluia amen mahazo toerana sady anao mifanatitsika vetivety dia ao anatin'izay no tokony filazana fotoanantsika manaraka dia sabotsy zoma amin'ny efatra ao amin'ny tranobokin'olona Analakely zoma fanotronana izy io tongava dia hoetiny fianakaviana hoetiny namana manasa olona dia sabotsy amin'ny fito maraina ao amin'ny tranobokin'olona Analakely any fotoam-pandraisana communion iarahantsika latabatra Jesosy ny manasa Jesosy ny hoanina Jesosy ny sotroina dia tongava maro amen mino fa nandray teny ianao teo nresaka taminao Andriamanitra fankatoavana mila tia an Jesosy ianao ampitomboy ny fitiavana an Jesosy ny afantarana hoe tia an Jesosy dia mankatoa raha tia ianareo dia mitandrina ny teniko tsy hoe mitandrina ny tenin Jesosy nefa tsy amin'ny fitiavana fa izay hoe tsy tarihan'ny fanahy lasa ezaka le izy fa tsy atosika le ao anaty mila tia an Jesosy dia le fitiavana manosika anao tia an Jesosy io sedra io dia Andriamanitra mitaky fankatoavana aminao fankatoavana ao anatin'ny sehatra indraindray teny tsy mifanaraka amin'ny zavatra lalovanao mihitsy ny asaina ataonao fa ao anatin'ny fankatoavanao Andriamanitra mahalala ny tokony ataony amen dia aza mankatoa hoe akatoaviko ity zany Jesosy dia ataonao zany ity aza manao an'izay aleo tsy mankatoa fa mankatoava fotsiny hoe akatoa fotsiny dia izay ataonao any raha tsy manao ninona moa izy Jesosy rehefa natoloniko inona tediavintsika koatra ny Jesosy Jesosy ny rehetra ho antsika amen fa melan-keloka vao resaka teo matoa nandeha ny teny ho antsika izany mila mamela heloka 7:77 izy ao anatin'ny ray andro rehefa nanao kajy dia isaky ny ray minitra faingo 7:20 segondra dia tsy maintsy mamela heloka ianao raha 8 heures en journée
8 heures ianao mifanerasera amin'ny olona anankiray raha ny birao, 8 heures ianao ao an-trano dia 8 heures ianao matory. Raha ao an-trano zany a isaky ny 2 minitra ianao tsy maintsy mamela ny olona eo akaikinao. Raha ny birao isaky ny 2 minitra ianao tsy maintsy mamela ny olona eo akaikinao. Isaky ny 2 minitra zany hoe tsy sirika zany alotona fo e. Tsisy fa tsy maintsy mamela ianao, tsy maintsy madio fo ianao. Mila mifandefitra ozy izy a. Dia aza misaina vokatra fandao ankatovo. Mankatovo vokatra ny fitiavana aloha vao fankatoavana. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Tia an'Andriamanitra tonga dia mankatòa azy. Matoa mbola tsy tanteraka amin'ny fankatoavana dia mbola misy fitiavana. Tsy mahari-potitra zany ao ilay fitiavana marina, ilay fitiavana an'Andriamanitra. Amen. Fa ny olona mpankatoza izy ny mpanompon'Andriamanitra teo a, dia olona araka ny fon'Andriamanitra. Amen. Tsika tsy tahaka ny Davida hoe Davida mbola tsy nomena ny fanamasina. Fa tsika nomena fanamasina. Dia Davida nefa olona vonona anao ny sitrapon'Andriamanitra. Mihoatra lavitra no Davida ianao, manana ny fanamasina ianao. Amen. Mahita fa ndao tsika hitsangana dia ndao aloha tsika hivavaka. Jesosy a teneno amin'ny fomba tsotra. Jesosy a ankatoanao a. Feno fitiavana anao a Jesosy. Oka Jesosy tsy ahita situation fa ka ho tianao. Ninina mitranga Jesosy dia ankatoanao a. Na misy vokatra na tsisy vokatra ankatoanao fotsiny a Jesosy a. Oka Jesosy tena hoe hitombo amin'ny fanarahana anao. Oka ho vitako ny ametraka ambany, tsy isaina akory ny sitrapon'ny nofoko ity fa ametraka ambonin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra rehetra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa ianao Jesosy ny modely tsara indrindra ho anay amin'ny fankatoavana. Vitanao ny aritra ny azo fijaliana satria sitrapon'Andriamanitra zany. Vitanao Jesosy ny nandalo ny zavatra rehetra rehetra no fietreretana amin'ny fitiavana anay dia nankatoan'Andriamanitra ianao. Jesosy a ho setrin'izany dia ankatoanao zay amin'ny fo tsisy tambony. Tehirizony tsirairay avy, tehirizony tsirairay avy. Ary mahita fa manomboka androany a dia hanomeny toe-po takian'Andriamanitra ianao. Mahita androany dia ho vitanao ny hampandevitra ny nofo, vitanao ny hampandevitra ny sitrapon'ny nofo fa ametraka ambony sitrapon'Andriamanitra ianao. Ary mandehana fa ao aorianan'izay dia ianao lay lehilahy olona araka ny fon'Andriamanitra, vehivavy araka ny fon'Andriamanitra ary hifanena amin'ny fankasitran'Andriamanitra ianao. Mandehana fa io sedra io, io zavatra lalovana io tsy sarotra io fa omeo fotsiny fankatoavana an'Andriamanitra. Tahian'Andriamanitra tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Nazarao ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra matozao a. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra matozao atsika rehetra amin'ny zoma amin'ny efatra indray zany amin'ny fotoanantsika. Tahian' Jesosy daholo.